Salama daholo aloha mialatsiny a mialatsiny fa niasina somary tara le fotoana sa mbola misy zavatra somary nanahirana kely tonga amin'ny volana septambra tsika io zany fa da volana maizina ty amin'ny fosa tsy hay ty na ho septambra na ho oktobra rosy dia tonga le fotoana amin'ny volana septambra tsika zao tamin'ny farany teo teny taminareo hoe iresaka momba ny miaramila sy ny mpitandro filaminana tsy mbola iresaka an'izay aloha androany ny antony dia mbola misy fanjevona kely ao anatiny ao ka mba ho fiarovana sécurité an'le bandy miaraka amintsika ao dia aleo aloha tsy avoaka le resaka zay tokony natao androany fa mbola hijanona ihany mifandairana antsika mba hifo tsy ho tonga saina tsika malagasy ny resahako ary dia mbola mila koa tsika mbola mila izay no mahatonga hoe mbola mila ampatsahivina koa tsika satria tsika tena mora manadino zay no tena défaut be atsika fa alohan'izay rehetra aloha dia resaka kely momba ny misy ty momba ny barea satria sarotra ny hoe andeha hanadino kosa aloha hoe resaka barea barea misaotra ny ekipa rehetrarehetra na ny remplaçant ny ekipa zay lalao mba nitondra ny malagasy nareo mba nitondra ny malagasy mba miplanina kely hoe mba faly anatrika an'ireny final ireny tsy misaotra ny FMF ako misy ny antony an'izay maraka tsara ny tantaran'ny FMF dia mahafantatra ny antony eto misaotra olona roa tao anatin'ny barea io misaotra manokana izy olona izy mirala dia roro io roro izay nanao ny asany amin'ny mahakotra azy mihitsy satria tsy moramora mandahatra joueur mbola tsy milalao sy nefa eo ambony terrain misaotra miroro amin'ny ekipa izay nalany teo ambony ndraiky amby folo teo ambony terrain ny fomba nanamboarany azy fantatra fa misy zavatra tsy nety tao ainy nanamboatra azy zay no soroko amin'ny roro ary izy nataony tena hoe amin'ny mody roro mihitsy fa tsy amin'ny modiny ohatrany le anankiray amin'ny modiny dipoy fa tena mody roro raha malagasy ny olona faharoa misoroko teto dia ny gardien de but Toldo zay tena nanao ny asiny ary izy anisan'ny tena nitondra antsika tao amin'ny quart de finale sy demi-finale finale satria izy ny Toldo no ramparafarany tsy idirany baolina amin'ny aparato za tsy mijery ny penalty fa betsaka nisy dia nisy ihany ny baolina tena hoe sakana amin'ny Toldo tamin'ireny rencontre ireny izay nisy rencontre Toldo itsika zany raha tena nangana champion raha tena hoe izay no tena tanjona hoe azony tompon-daka dia zavatra tsotra miteny an'izany azy hoe za manana championnat ato an-trano zanako io zany rehefa teo tompon-daka io dia simple discipline sy ny respect égal champion ny joueur tsy afaka manao mihitsy hoe zay tiany atao na ivelan'ny terrain na ny ambonin'ny terrain azonareo dia tafavoaka io zay fotsiny zay cléan'io ary ny joueur tsy mila mandeha hanao star any ambony terrain io andeha kaposteur dia hanao star ireny star hitantsika ireny Messi Neymar etc Ronaldo ny sofre ireny voa lasa star aza mbola manakandreny fa baolina boribory aloha jerena matitra atao zay ny anatra ho an'ny ary tena zay tsy adintsika dia zao iny tsy hoe resaka hoe niveau hoe tranona na canne na on s'en fout fa match iny ary teo en face Maroc zay fantatritsika tsara na ekipa A na ekipa B Maroc manenjana be izy zay le fisorana kely amin'ny barea zay tsika hiditra amin'ny raharam-pirenena amin'izay tsika dia zao za tsy fantatro na hoe prioritaire na tanjona na but na urgent zay filazantsika azy
fa ny ilaina dia zao mila miala ratsoelona sy ny firongony zay ny tsara fantatro aloha fa aza mody fanina aza manao be marenina dia aza manao jamba mahiratra tsika tsy maintsy esorina io raha malagasy tsy maintsy zay ihany ny solution antsika raha te ho tavavoakytsika satria voalohany a tsy malagasy io bandy io tsy malagasy io lazaina fa président lazaina fa filoha lazaina fa leadership lazaina fa champion lazaina fa dia sixième dan etc zavatra alatra zavatra vidina daholo zany zavatra notanisaiko aminareo zany zay no nanaovany azy ary io efa olona tsy mijery nazy zareo tsy mijery tsy miraharaha zay malagasy zany reo na ny fomba malagasy a na ny finoana malagasy a na ny sotoavina malagasy a tsy miraharahan'izany reo ny ataony dia mamboly fiainana mampifampiororona ny vahoaka malagasy zay no ataony dia mandavaka volamena mandavaka ny arena amin'ny malagasy eo ary ny tena loza dia mitady anao ino ty diaviny zao mitady anao hitarika malagasy ifamono andeha ifamono ampitoerana eo a dia izy zarazara zay ny tadiaviny atao io tsy ao anatin'ny lohany mihitsy zany hoe io anefa firenena imbolana nge io ny Madagasikara io ny mivarotra tanindrazana moa zany iny efa tsy lazaina intsony miantso ny vahiny manome ny vahiny a manome vahana ny vahiny a zany mangony fotsiny zany dia ho lasa tompo tany le vahiny dia anisakitsakatsika malagasy ao nefa tsika malagasy ny tena tompony Madagasikara io zao tsika ny mila miarina zao tsika mila mamahany olana ao amintsika io aza mety ampanifisina fotsiny dia iny dia lasa mandrevo daholy dia omena fety atsy ireo dia omena fety aroa dia eo variana asina festival ry dia eo variana dia mandeha iny amin'ny fitazantsika mandeha tsy afatavony eo fa reo olona reo a io fitondrana io a reo tena mangalatra miaraka amin'ny vahiny reo ny arenantsika malagasy ary tsy ny arena fa na olona ary olombelona ohatra atsika zao raha olona ary amidiny amin'ny vahiny ny arenantsika teneniko zany a na tanety na an-dranomasina azadiny fa ny kely masina mbola mitrandraka izy ao amin'ny ranomasina ao na ny atsimo na ny avaratra ny arenantsika io a io tsy ho lany io Madagasikara io tsy ho laniny io volamena malasadalany-jareo io tsy lanin-jareo io fa anjarantsika mba tsy stopena amin'izay nama stopena amin'izay reo tsy aleo hoe mba raisitsika zato isan-jato le arenantsika dia iny ny iainantsika eo avy eo manangatana zay te hiaraisany malagasy zay lasa loha be moa zany lasa ohatran'ny après zany zavatra resako zany fa lasa loha fa ny zavatra hoe après resako amin'izao sotsika amin'teny zao dia ny zavatra isy raha ohatra ka tena hoe avelantsika anjaka io fitondrana io ireo mponao politika reo satria moa zany zay le izy hoe politika natao Madagasikara miseho azy mahay politika daholy fa reo mponao politika maloto reo mihitsy ny manimbatsika ary io na ao amin'ny fitondrana io a na ao amin'ny mpanohatra natandreo ao amin'ny mpanohatra koa ny tena misy mody manohatra fa maika mamotika an'le firenena ka mba sainy kely amin'izay reo olona sainy kely amin'izay masamy misaina kely raha vahoaka malagasy inona andeha atao hijery fotsiny sa hizaka lavo isaky ny mandeha eto fa raha ohatran'izao ny situation ny zavatra mitranga amin'izao ohatran'izao ny zavatra hitranga après ny ainanao dia zao mialatra dia ny kolikoly ny violence ny drogue
ny von'olona mieritreritra moa zany tsy zavena intsony rehefa teneko teo zay nanjaka ao Madagasikara ao ary tsy hoe andeha any amin'ny faritra zao any amin'ny zavatra i ville par ville io amin'izay fotoan'izay fa lazaiko anareo reo ny tany saiko reo niaratra kolokolo ny violence sy ndrareny ville par ville ny iainana rehefa avy eo jereo ny Haïti io Haïti ary mbola hoe tena gangigangy fa ny tena mitovy amintsika io ny tena mitovy amintsika dia io Salvador io hoan'izay tsy mahafanta dia mijery fa tsy haiko na documentaire na maka anisany dia hita anisany eo ahoana hoany zany Salvador zany dia io taninareo io ka samy makasaintsika kely samy makasaina kely mihitsy aloha mbola misy ny fotoana kely tsy hoe maminavinany ratsy efa ahoana zany fa tena hita baribary mihitsy hita baribary no avin'ny Madagasikara raha so situation zao raha izao no mitohy fety dia drogue dia pozina dia oeraoera zay fa jereo mahazo an'ilay vahoaka anie jereo mahazo an'ilay vahoaka aza mijerena taminareo fotsiny fa raha mba azonareo an-tsaina za mahazo vaovao fa raha mba azonareo an-tsaina hoe inona mahazo ny olona any amin'ny faritra any mahazo ny olona any amin'ny any ambanivolo any mandositra daholo nareo manana ekipa mandeha mijery any manadiadiny zavatra misy tena manjana nitsaratra nanotaniko voalohany olo dia ozy hoe fa ahoana moa mahatonga an'ilay olona zay ny nampinaoviko anjareo nahoana mahatonga olona tsy hezika misy fa nahoana le fiainanao dia tanarivo moa zany tena be dia be ny nandeha ankoatra ny faritra fa mahagaga dia zao le izy zany le olona le zareo ambony eo nefa tena mpanao business efa tena efa avoleta kolokolo avy ny business avokoa avoleta eny efa ao reny tsy mijery ambany ntsony dia miainy izy hitantsika mandehandeha reny ny olona aminaraka koa dia mahatonga ntsika mahita olona mbola be dia be mandeha amin'ny tomobile sy ny anina dia le mpiasam-panjakana mpiasam-panjakana koa zany dia tonga dia kolokolo daholo tena teneko mihitsy 99% manomboka any amin'ny mitazona parkina ka hatrany amin'ny barao farany ambony dia manao kolokolo daholo dia mandray volana espèce zay mahatonga ny olona mbola manam-bola dia mbola afaka manao katsy makaroma no marika mihitsika tsy afaka manao zavatra atsy latsinainy ka hatramin'ny zoma latsinainy ka hatramin'ny sabotsy milamina tsara feno vola afaka mirevy tsara ny afaka mandamina tsara maka mirevy ny weekend ary misy tena mba afaka mirevy isakariva amin'ny vola raisina isanandro zay mbola tonga mbola mahatonga ny miodimodiny eo miodikodiny eo ny tena tsy manana hoe mitsintoka moa zany iny tsy lazaika zay mbola hitantsika mahatonga hoe ary hoana le olona tena tsy mihetsika misy satria mbola misy betsaka ny kolokolo dia mbola miodina amin'ny vola ampiasaina amin'ny vola misy amin'ny vola zay fa raha hoe tena fiainana mahazaka avy anao zao fotsiny azahazo ny drava ihany mahazaka avy anao ohatra hoe tena zavatra misy indresako mahazaka be zany ianao miaino azao hoe hidiran'ny olona ny ao an-trano tsy fantatra hoe jiola tsy fantatra hoe mpitandro filaminana mihitsy izy dia tonga dia miteny amin'nosy inona ny tianao violena sagadraina ino no lazainao hidiran'ny olona ny tranonao hidirana sénateur hidirana député na hidirana gouverneur miaraka amin'ny taratasy izy miaraka amin'ny mpitandro filaminana tsy hanareo ntsony mipetraka ato fa tsy hanareo ntsony ny trano zavatra misy zany fa tsy mamorona inona no lazainao zany ny zavatra iainana zany zakanao hoe tena olona tera-baovao avy miteraka dia ve tonga avany izy misy olona tonga avany dia miteny maty le zaza le zaza tsy maty akory satria tsy maty akory la za fa amidiny rana fa za trafika zany ny ainao zany ny ainana zany zakanao ve zany ny raketa moa zany any amin'ny province nisany gouverneur eo aloha ny raketa any amin'ny province amin'ny olona madinika tafa ohatra amoakanarana mahoavy ny fotoana amoakanarana fa tena manao raketa na mpivarotra raketa na tsy mpivarotra raha vao hitana manamana dia va raketa amin'reto le manam-pahefana aloha ataontsika hoe manam-pahefana hatrano zao
misy civil, misy gendarme, misy gouverneur, misy sénateur. Mianao raketany olona. Fa ny zavatra iainana aloha zavatra iarahantsika amin'ny saika aloha anao ny raha malagasy mitovy rehetra. Ny iarana amin'ny saika aloha amin'izao dia ny volamena tsy hita le volamena ny lokon'ny rasina taovy ireny. Io tsy misy hoe midedava mamoa proof fa misy an'izany raha misy an'izany iza nino ary iza nino raha isy miteny tsy niseho tamin'ny tambazotra fa misy miteny fotsiny hoe tena raindranany ny volamena tao amin'ny banque dia nisy nondra la vie. Iza nino an'izany raha tantaraina amin'izany ny andalana ianao. Fa misy zavatra pire noho izany zavatra miseho fa zany hoe miseho amin'ny tambazotra izy dia manakita hoe dansa be aloha. Fa betsaka ny zavatra miseho. Tsy misy miteny, tsy misy mihetsika, tsy misy manino. Jereo anaty io volan'ny ray aman-dreninao zao, ray aman-dreny antitra reny, ray be, reny be reny a. Tsofin-dralao amin'ny finance, tsofin-dralao amin'ny trésor. Tsisy mahateny. Fa tena zao a, samy nanao nataony daholo a, izay nitondra teo. Ny tiako tenena hoe samy mifilifily tao daholo. Azoko tenena mihitsy hoe samy namita bahoaka izay nitondra teo. Fa tsy nisy ohatran'ilay ty. Ilay ty sady mamitaka mamono mamosavy no mamono ny zana-bahoaka. Zay. Tsy mbola nisy an'izany mivarotra nosy izany tonga dia mivarotra nosy anankitelo efatra dimy. Raha sy tamin'ity rajoely ity. Misy ny zanaka folo teto a. Zanaka folo mitondra teo aloha teo. Misy nanao afera, misy ny maherisetra. Fa ny an'ireto tsika amin'izao fotoana izao sady mangalatra ny kidnappé olona, ny zanak'olona kidnappé na amidy a, na atosorona. Ny amin'ity rajoely ity. Ny adala zany dia izao, ny aza ny vola, izy le super président, vola ihany. Fa zao, misy ny tsy voavidy vola rajoelina, misy ny tsy voavidy vola. Anontany leçon fa vao niaina an'izany izy. Fantan'izany. Izy ty mandoro. Misy mandoro tato, misy miteny eto. Tena marina. Ao amin'ny mpanohatra va? Ao amin'ny mpanohatra misy ny tena misy manao vinantso. Tsy vao zao akory nahita an'izany. Jereko meko ohatra fotsiny nareo ohatra fotsiny a. Jereo base tuliard. Teneko nareo problème amin'ny base tuliard. Misy mpanao politika, mpanohatra. Mandalo ao tuliard dia iny manome vola kely. Manotolotra vola kely ho an'olona. Izy amin'io zany iny tena by zany a. Tsy teo adino amin'ny katesisy amin'ny fitenitsika. Tsy teo adino amin'ny katesisy izy. Dia mandalo izy dia manome vola olona. Dia manome vola olona anankitelo anakefatra eo. Dia miantso. Ndany. Mitenenareo a tsy manaiky base tuliard io. Mena vola olona reo hiteny an'izany. Dia lasa manangona olona. Mandeha kely misotro bekisa kely a, dia lasa manao fety kely a, dia manangona olona hiteny an'izay andao hitabataba misitsika fa ho alefa any aminareo ny tele dia mitenena. Dia ao mitabataba itsika tsy manaiky ny base tuliard. Zay tsy aleto raha tsy maty. Na ho vonoina ary zay tsy aleto. No tonga nefa ny gendarme tapitra mandositra daholo ihany. Zay ny zavatra misy ary zay foana nisy a. Zay zavatra sinema hitanareo zay dia hitanareo a indroa isam-bolana. Dia jereo hatran'herinany nanomboka amin'ny teresaka base tuliard ty a. Dia jereo isaky ninona misy sinema zay. Amin'izao fotoana izao mbola misy hoe association na hoe atoko a. Mbola mandady dia mbola mangataka amin'ny fitondrana ihany. Vakiko eto misy vakiko eto ireo fikambanan'ireo le ino tena izy fikambanan'ny ben'ny tanàna ny Atsimondrano. Dia tonga dia miteny aleo masina fihavanana dia hovaina amin'ny fanaovana politika fa ianao hoe hiavana amin'ireo bandy ireo e. Inona ny tsy efa nataon'ireo efa nataon'ny baba zay ny ataoko hoe hazavoan'ireo ihany dia zay vao tsy mahateny.
dia mbola misy mino ihany amin'izany hoe misy le démocratie fa miempotra fotsiny le izy ohatra république démocratie amin'inona misy Madagasikara nareo Antananarivo ao zareo fa nanaovany rajoelona nareo ny Antananarivo amboariny tsara ny lalana iny mankany Ivato iny mankany amin'ny Ambody Fasana iny satria any ny tanànany io tanàna fefy io tanàna ny rajoelona io nanaovana afimanga io io lalana tsara lazana fa otorotora ny tsy fantatro tsony io ary io eritreretiny nanaovana vilao amin'ny Barea io ao lisany nanaovana Saint Gardien isany ary miteny Barea tandray miditra amin'ny otrona raha hanao an'izany izy tonga dia trano mitresaka ho azy no hitany isany ao io lalana nitokanana io tanàna ny rajoelona io zay ny ao Antananarivo ny Toamasina tsy azoko mihitsy ny Toamasina tokony tsapan'ny Toamasina mihitsy zany i Vato bleu tsy mila silamo izy ao amin'ny tany ny vidiny fa mitabataba fotsiny le mponina may tarivo zao tarivo dia zay tany Toamasina zany resaka any betsaka ny azo kiresana fa tsy afaka hoe hoteniny eto daholo fa mampatsiahy fotsiny zany fa tsika na dia hoe efa vonona ary tsika ny akamaroantsika dia mba ampidiro ao anatin'ny loha mihitsy aloha ao anatin'ny saintsika hoe tsy manaiky intsontsika mitsirarina tsy manaiky intsontsika mijadona azonareo non nefa non dia non fa tsy misy hoe merci président dia meny olona keljala tsisy tekele merci président zay fa tena mba maiza mba hoe manana courage miteny hoe non tsy mily zay mba maiza manana courage miteny hoe non tsia tapitra hatreo zay n'le fahampasevana kely teo zany zay rehetrarehetra zay fa araka ny tsy ataoko araka ny programme zany fa hoe ataoko araka ny fotoana nolazaiko taminareo ny action sy révolution ny vahaolona ao Madagasikara dia niteny taminareo za maro koa niteny taminareo hoe isy manifestation eto amin'ny diaspora eto Paris alohan'ny misy niletsika révolution any Madagasikara tsy misy programme miova omeko ny datin'ny manifestation eto Paris hatramin'izao aloha raha tsy misy fiovana tsy vinavina fa zay ny tena nieritreretiko face 20 septembre zao le 20 septembre milantsika 7 savity confirmeko aminareo izy tsy antoko tsy association miantso atsika ny 20 septembre fa amin'ny maha-malagasy atsika bien sûr raha misy autorisation alaina mino amin'ny préfecture misy anarana mipetraka any ny anarako mipetraka any ny anarako nometiko any dikan'izany responsable ny tenako raha ohatra misy zavatra tsy milamina eo na misy zavatra finanana any ary fantany hoe maro koa randreny izy fatary fa vao mietsika ny diaspora dia miakatra ny tension ndreo fo zareo izy mianakavy sans exception miakatra ny tension andreo raha vao misy hoe diaspora manao manifestation vao misy manifestation ka ny diaspora na olona roa azy na olona roa fotsiny aza nisy zany dia efa tsy zakany zareo fa tonga dia mifampitelefona hitinareo ve zao ve zay fa tena miondrika dia mandrositra reo fo zareo tiara tsy manifestation zavatra nandalo teto tsy manifestation fa mifankahitany andalina fotsiny tonga dia mandrositra le fotsiny mandrositra teneniko anareo zany naina vazaha iny antany izy fa mbola velona tsara izy zany mandrositra mipita mandrositra mahita mifanena aminay anontany izy fa mbola velona izy iny
zao ho an'ny tanindrazana ho an'ny vahoaka malagasy voagetsa tsy mangataka hoe ary tsy miangavy hoe nahatongavantsika any amin'ny manifestation hoe betsaka ataoko hoe manifestation farany aniko io a manifestation farany io a le 20 septembre tsy maniry a samy olon-dehibe tsika ary samy malagasy samy tonga saina angamana nisika ty le efa tonga ty reo a na tonga tatytsika tamin'ny herin'ny tenatsika na tonga tatsika hoe noho miasa noho ny fianarana na hoe par chance raha tonga tatsika dia hoe lasatsika lasa mila ravinahitra fa amin'izao fotoan'izao tsy zany amin'izao fotoan'izao a mandositra ny firenena azonareo mandositra n'le Madagasikara hitanareo normal ve zany fa tsy misy hoe andeha hanao ino ty izy hianatra hiasa sy ny namany dia zay azonareo an-tsaina ve hoe mandositra ny taniny a tsika tsy amigera akory mandositra mitsoka ny firenena et par tous les moyens maranaka an'izay resaka mampalelo zay a verina kely any Ambohimalaza io moa zany hatrano zao zany dia mbola mitony ny tantara mbola misy miverina marary a dia efa misy koa moa zany ny maty fa ny farany zany dia le misy nytyle hoe nangataka ny mpanohatra ny evasanina misy fito zareo dia ny efatra ohatran'ny mpanohitra evasanina ny telo angatana ao resan'ny fanjakana fa au fond zany izy vaovao farany dia hoe tsy nanaiky ny fanjakana za aloha tena za manokana ny aviako a le annonce fotsiny dia efa tonga dia flou teneko sy teny namoaka an'le fanambarana io zany tsy fantatra gaga ihany hoe fangatsy maninona ny olona ray no miteny fa maninona sy raha niaraka miteny teo miarany latabatra eo dia miara miteny daholo fa rehefa nanadiady a ity resaky ty efa andresana tamin-jareo tao a dia efa fantatra fa ho lavina dia maninona mbola no annonce ihany a satria fa te ho fantatry ny vahoaka hoe mikarakara zavatra efa andresana izy a dia efa nilavina indray dia maninona mbola navoaka indray dia diovina alohan'ilay vahoaka rehefa hoe tsy misy ambadika politika io ny olona manaiky an'izany dia tonga dia olona kely loha diovina fotsiny alohan'ilay vahoaka tsy misy resaka politika io fa inona resaka ino ty resaka Robin des Bois fa tokony tsy fandrebireby mihitsy zavatra mazava ho azy zany fa misy resaka politika zany mampaleo le tantara le ty farany ty indray le ty no accident le izy telo mianaka le domy le sinoa dia inona le sazy mandeha mampalahelo fantatritsika le sazy le sinoa tsy nigadra fa nitratrany sazy miantona dia tratrany lamondy a 100 000 ariary dia nomena n'le zanak'le olona le maty zany izy telo mianaka dia namela zaza anankiroa dia le zaza anankiroa mena 40 millions d'ariary a dia voilà mangina nren'le maty a mena 6 millions d'ariary a dia aza mibekoretaka ohatrohatr'izany no fomba fanaondrara zany ny fahitako azy zay hoe ino vola dia mangina ino ty dia aza mikoretaka ntsony ka raha ohatran'izay hoe tsy dia andeha amin'ny be dia be kely io dia andeha ketrika indray ny olona hoe andeo hitady vahiny arabo na karana sinoa dia asa dominy amin'ny tomobile ny rafozany na ny namany na nyzany dia ianao aza mataotra fa tsy midratra fa raha ohatra kosa raha ohatra hoe mena 40 millions 60 millions nefa 100 000 fotsiny ny sorona ny lamandy raha manao tsy ketrehany gasy zany zay fa bon zay iverina amin'le manifestation diaspora amin'ny 20 septembre normalement tsy miovy daty io hitanareo avoaka ny flyers fa
hitako ny fahavitra atsika tamin'ny Barea azonareo tonga dia plan tsy plan roa afanjona à gauche à droite satria manohana amin'ny Barea atsika zany hoe maka amin'ny Madagasikara zany tsika amin'ireny fotoana ireny Barea tsy Mexique tsy Brésil tsy Portugal fa malagasy ok zany zany saina malagasy zany mahofahofa reny mahofahofanao ireny malagasy zany Madagasikara zay ny soratra reny ty soratra naotsika ireny misy soratra ambadika ao amin'ny lamosina Madagasikara eo le fitiavana an'le sport fa zao vava tsy miteny fotsiny fa le fo fitiavana amin'ny Madagasikara sy le malahelo an'le Madagasikara zay ny tena marina ny ao am-poniny tsirairay azonareo mioraka dia misika dia mandia dia mietsika minga-tanana zay daholo ny fihetsiky ny rehetrarehetra te hikikika mafy hoe malagasy on existe on est là on est fort bordel azafady dia tonga mananga-tanana manangana point on est là on est fort hita taratra mihitsy zany amin'ny rehetrarehetra zay nijery baolina ny hafaliana fa hoe tena misy zavatra nitazonina atinatin'ny tena tazonina tato foana amin'ny firenena ivina dia eo zany hoe misy zavatra nandrasana zany misy zavatra nandrasana ato anatin'ny tena ato dia iny le Barea iny iny occasion ny voahany izy dia samy bitaka daholo zay samy sport baolina fa samy bitaka daholo dia jery aminareo tsara fa ny hafaran'izy dia tonga dia niteny merci Barea soulager le olona afaka tsy misy tsy miteny fa misaotra amin'ny Barea satria nampiray an'ilay malagasy ay ve tsika mahafantatra an'izay ihany ay ve tsika afaka miray ihany afaka mirayina ihany mivoaka ndreny izy mivoaka izy merci Barea tafavoaka fa tsika raha ohatra tsika ohatra ny Argentine raisiko ohatra i Argentine tena fitiavana io baolina io tsy hoe Messi fotsiny na ohatra zany na hoe Maradona fa fitiavana io baolina io tena ao anatin'io fitiavan-tanindrazana tena mitovy balance raha atao ambony balance mitovy tadidiko tsara Barea Argentine nanana crise ohatra tsika io fa tsy tonga dia miray iny va ohatra io tsy misy hoe andeha lahatra mofo andeha any amin'ny banky fa tonga zay tsy nanana tonga dia migrobaka ny grande surface rehetra tonga dia niravahana dia samy maka zay tiany rehefa tapa-kevitra le olona dia zay le izy za tsy hanodikodina anareo eto hoe andehanao moral anareo eto fa raha hoe ireny isatsika ireny tonga amin'ny 20 septembre tena ampianareo tokony maritsika manofa ny saina malagasy io ny 20 septembre dia milasitsika tena miexiste Madagasikara dia tena afaka hoe tena mireharetsika malagasy mireharetsika Madagasikara atsika io zay mila fahafahana tanteraka mihitsy le Madagasikara mila vahoaka milamitsaina ao Madagasikara tsy mila jalony zany fatarina tao zany mila déclaretsika zany tsy mila jalona tsy mila mpivarotra tanindrazana ny malagasy dia aleo mpitserina misy le fery hoe tsy mila rajoelona tsy mila rajoelona tsy mila nofozy reo malagasy zay fa raha ohatra tsika ka betsaka matanjaka tsara ny diaspora tena mitenenareo fa vitan'ny malagasy manadika ny tantara ao Madagasikara azonareo izy matanjaka ny tanindrazana rehefa matanjaka tsika fa rehefa tsika koa tsy aninona
petraka fotsiny reo de tsika nyfanmetsiny eto am'le mibary any firifiry ny olona misaotra mibary aho e merci fa naprainy malagasy naprainy malagasy firifiry ay ve zay fa afaka mifanintana tsara reo vahoaka malagasy reo amina miaraka tsika ty amin'ny diaspora afaka mifanintana tsara reo vahoaka reo Madagasikara efa vonona le vahoaka ny fahasahina zany fahasahina hita any ambony terrain zany reo ny hita ny fahasahina mandritra ny action efa am'izao fotoana zay fa mahatsapa ny rehetrarehetra fa révolution ihany ny solution mahatsapa ny janontolo ny vahoaka Madagasikara satria le firenena efa tena sarona tanteraka zay ny azoko tenena am'izao arivarivo zao a tena matoa am'roso am'ty resaky ty a tsy hoe faly anongana fotsiny tsy faly andrava fotsiny fa zao efa mahita fa misy malagasy manatsaina manam-panahy manana vision afaka anarina ny Madagasikara io zay mahatonga ny tena mbola mijorosy mbola miady de mitondra anareo amindao ary reny ny Madagasikara fa averiko ny teniko farany tamin'izany vidéo ny Madagasikara tsy ho adiniko mihitsy akory tsy ho adiniko fa ino latsahany tavonika fa raha ohatra ka samy tsisy miraharaha azoko adinoina io tsy hoe azoko adinoina mianatsiny a diso tsy azoko adinoina mihitsy Madagasikara fa zao azoko dina tsika io lefa samy tsy mifanampy zay fa de amin'ny manaraka tsika miona averiko aminareo a misy ny olona matotsika analan'io misy ny olona manatsaina misy malagasy misy foana amin'ny malagasy manatsaina na Madagasikara na ty ivelany mbola tsy misy mamereo inona fa misy manatsaina misy manam-panahy misy manana vision analana ny Madagasikara io fa aza mitanondrika fotsiny am'le rajoelina zay fa amin'ny manaraka indray salut daholo